Iainyhoenytenin'Andriamanitra le voninahitra an'Andriamanitra ihany koa mino aho fa manana zavatra ambarantsika hatrany ny tompo kofa voalohany indrindra dia misaotranareo zay mivavaka ho anay tamin'ny mission zay nataonay tamin'ny Tomasy tena tsapa mihitsy fa mambarako tamin'ny rahalavitsy fa misy olona tena mivavaka tokoa ho anay rehefa nanao ny asa zay satria natsapanay mihitsy ny fanatrehan'ny tompo nandritra ny fotoana rehetra ny zavatra anankiray lehibe tena nandresy lahatra dia mbola tsy nanao conférence natory-teny inenina misesy tahaka an'izany hatravisy inenina misesy adindroa latsaka kely ao isaky ny manao ny asa akoatran'izany ny fotoana andraisan'olo fa ny zavatra tena tsapa riavana dia zao tsy natsara reraka misy nandritsy ny fotoana rehetra taloha nanao an'izany hany fa rehefa avy eo rera amin'ny farina ny feo fa tamin'ity le mandeha ty tena saroko mihitsy fa misy olona maro ny zavatra ao anay ary tsy ho anareo teto Madagasikara eny fa tany amin'ny firene-kafa tany satria nisy andafafatariko azy zany asa tany ary tena tsaroko mihitsy fa tena nanatika ny tompo ary mivokatra zany dia nakasika fon'olona maro tokoa ny tompo profo zany fa misampana nahan'teo Tomasina zao raha sitrapon'Andriamanitra efa natsaga navolombavaka valo sady izy zao taorinan iny satria taorinan'izay zay dia nisy fivorina nataonay tamin'ireo orinasa ary tena tsapa mihitsy fa miainy ny tompo misaotranareo bebebe amin'izany vavaka ary tokony vavaka foana ianareo amin'ny mpanoton'Andriamanitra satria tsy vita ny hery misy ny asa fitorina ny fahazantsara tena tsy vita ny herin-tsaina herim-batana ahoana moa ravana ahafanao malohana toteny enina isakarivo amin'ny alina tsy matora zany fo maragnandray tsy vita ny sain'olombelo zany ary tsy afaka iteny misy ao ivitako zany fa tena mivavaka sy ny herin'Andriamanitra no afana ny tanteraka zany ary tena tsaroko zany fa fiarahantsika rehetra manatanteraka ny asa no afana nanao zany ary toizy mivavaka ao an'ny pomp'Andriamanitra zay mino natomba ny Paoly indray mandeha hoe mivavao anay mivavao anay izy Paoly mba azon'Andriamanitra manokatra foana ny lavana mitorina ny filazantsara fa tena ilaina ny avana mivavaka tena prisika lavao misy ahy fa mila zanytsika am'izao fotoan'izao indrindra ao amin'ny fitorina ny filazantsara misaotran'ny tompo ary dia misaotranareo bebebe amin'ny amin'izany zava-dehibe oa zany ary veloko fa tena soan'Andriamanitra faharoa tiany mba manazana reo sy ahitanareo manahoana ny fiatraiky ny ty asa tsika ty voamaly azy zao na ihany koa ary telefônina bavaka fa any amin'ny nosy azy zany misy toambavaka telo koa mbola fierinandro any am'izao fotoana zao ary ty toro-tenitsika ty dia miparitaka araky ny vaovao nambiarana efa jato zao ozy ny CP vitanay ary naparitaka zaotsika miteny eritrereto am'zany ary nanova zavatra be dehibe mitsy ozy ny toro-teny zay lanefatsika any noho zany tsy foana mihitsy ny fikelezantsika tsarera eny aina amin'ny fanomezanareo reny CD reny mifanomezanareo fitaovana hoentina tanterana fa tena misy vokatra lehibe mihitsy
mivavaka ao tsika kory zareo am'izao fotoan'izao ary isika koa dia mivavaka ho azy naritra mihitsy misy toambavaka tahaky le nareo koa atizy fao izy veiko farisena mandalo azy zany nareo afaka montsy toambavaka matsy fiveriny fotoana misy vokatra be dehibe tsika any fa hatrany frantsa hatrany belzika dia mandray ny torotentsika ary dia saorn'andriamanitra saornanareo koa amle reny manomisy veny fa tena ilaina mihitsy nomezanareo an'ireny tsy vitan'olona reny ny fitoriana ny filazantsara ny anjaranay dia mamoka amin'ny vavanay fa enareo kosa mba manomeza fitaovana mivavaha fa ny vokatsy io dia isika rehetra samy andray valiny fotolo efa nendanitrany zany no tian'andriamanitra apetraka satria rantsambatany kristy daholo sika rehetrarehetra sasany manome vola ny sasany manome fitaovana ny sasany mivavaka ny sasany teny fa mitanjona kendretsika dia nanova olo le tao ty zao ty zao ty fotoana zany zao tena tokony asatsika mafy rahakon'andriamanitra isika kosa dia anaparitaka maro arak' sy azo atao efa eo mpanovana azy zay sao ary mi zay fa mba hamoaka zavatra tsara ihany koa tsika na dvd na cd maimaim-pona koa ireny ary dia misaotra ny tompo sika ny am'izany a isaonanareo koa fa tsy zavatra tsy foana kory ny asatsika ary tsy mandeha ho azy fotry am'izao kory a fa misy vokatra be dehibe a ary reo olona zay mifandray amitsika reo a maro izy ireo tsy mbola tsy hitany masoko tsy mbola nahita azy hitsy a fa mifanan'andriamanitra kosa dia mba hita azy reo tena mampiray tsika hatrany eo tompo zavatra inoky dia zao iona dolo tsika rehefa nendanitrany tena marina mihitsy iona antsika dia hiteny izy hoe zay nge le niova fota amitsika tena reo zay nge le niova fota mivavaka e fifanina nge zany miavana ary zany no fanatenatsika raha lasa tsika roany na raha-pitso a mifalifa misy vokatra lehibe nendanitrany e ary zany no fanatenana raha manany asa fitona filaza tsara tahaka nzaotsika ny tompony mbola amin'ny herytsika ary mbola anoy atrany zany asa zay mpanaoviny tompo atsika izany androany a dia iresaka kely aminao aho misy anditsotra masina vitsivitsy reto a misy anditsotra masina reto zay vakiko mba anorenatsika tsara ny fiainam-panahtsika tato ato a ary tao fotoana maro a dia rehefa tena mandinika ny fiainana kristianina maro na miaraka taminay ranitony zany atao tsika hoe fa miela be zany na ny tateo reny dia tahaky ny ohatran'izao fidiriko azy tahaky ny le akizy manao baka nefa classe de première tahaky nyle malala BPC nefa classe de quatrième afaka tokoa izy fa rehefa nympivoany any izy a dia asony teny frantsay misy lacune any misavatra banga ny anatiny any satria ohatra hoe mandingana klasy zany rehefa aveo a tsy manao le classe de terminal atsony na tsy manao le classe de fave dia mandingana ohatra ny toa mety zany izy amin'ny voalohany a ty mety marina fa rehefa nympivoanyvoany any indalana any a misy zavatra banga ao misy zavatra banga na mpianatra izy ka raha ohatra izy ka tsy mamerina na mianatra mamerina mihitsy le klasy tokony nandehanany classe de terminal ohatra na ny troisième tsy maintsy vizany izy any andalana any satria misy banga ary mitovy am'izany mihitsy ny tena-panahy be de be mihitsy mipilo ohatra ny mandeha tsarozany voalohany fa rehefa lasa ny andalana eny a misy banga ary ny zavatra mety mitranga misy dia zao vizana na ohatrany miodina ohatrany mandeha zany fa totrany tsy hita benany ary ny zavatra hita za reraka misy eny andalana eny dia manjary a ohatrany tsy pindray rehefa manjary ohatrany raha mandika fotsiny tsika ny fifoazana teto ny firenetsika nge raha ny marina nge tamin'ny andronyreny martiro reny teto madagasikara da tsika reny hoe bokony dorana efa tsy lena sansidra ny zavatsarotra nihitsy eny kristianina ary naharitra hatrany safatesana fa rehefa lasa ny andro sy ny fotoana mangatsika velona ny
fenam-panahy eto firenena lazakolarao satria misantony areo dolo mitantarany fifoazana kely ohatrany mandeha tsara zany dolo amin'ny voalohany fa rehefa lasa ny fotoana mangatsika andinika ty tenandriamanitra ty ary madinika tara de misy zavatra banga ao androany hitarika anareo misy mba sany mba manao révision nareo amin'ny afon'andriamanitra androany fa amaky de tsotra masina reo mba fahatsika batona tanteraka ity afatra ty voalohany indrindra dia lazao tsara ny jaona toko faina amby folo andininy faharoa Jesosy fatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy mbola manana zavatra maro lazaina aminareo ao nefa tsy zakanareo ankehitriny fa tonga ny fanahin'ny fahamarinana de izy mitaridalanareo amin'ny marina rehetra fa tsy teno azy izy fa izay reny de ho lazaina avokoa ary ny zavatra ho avy azany de ho ambariny aminareo asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahafaly ihany fa hahazo hery nareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko amin'ny Jerosalema seranjode Samaria ary hatramin'ny faharetana asan'ny apôstôly toko fahasivy amby folo andininy voalohany sy faharoa ary raha mbola tany Korinto Aprosy dia nitety tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao tamy hoe efa niraisinareo vany fanahy masina folo voanina nareo fa irenanao tamy hoe tsy rena akory fa efa nomena ny fanahy masina resaka fanahy masina tsika voatsenitsika dia nyresaka n'izany ary natsara ao zany fa misy dingana telo zay ho resako aminao androany ka le dingana voalohany tia ny tena fototra ary io le mahatonga lazay ny am'teny bahiny misy lakunina rehefa avy eo tsy tapatika sara io dingana voalohany io dingana voalohany reny anao de ny hoe mandray ny fanahy masina dingana faharoa mirosa ny fahafenony ny fanahy masina ary midingana fahatelo a mitoetra ny fahamasina fa iraisako tsika amin'ilay voalohany io ity tantaranyty zao ty avana misy vanim-potoana telo teto am'ty zao to zao ity ny fandraisan'andriamanitra tamitsika zanak'olombelona natrany voalohany ny anankiray voalohany a dia hitatsika ao amin'ny boky Hébreu fa zao ny teny eo boky Hébreu toko voalohany rehefa nampitenen'andriamanitra tamin'ny razana fa izy nimpaminany tamin'ny andro Jerosaly tamin'ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa andriamanitra manatona ny olona sy miresaka amin'ny olona amin'ny alalan'ny mpaminany na amin'ny alalan'ny olona anankiray na mivantana misy andriamanitra ny tenimboro tahaka ny tao tenimboro tsy ilay miresaka andriamanitra olona sasatsasany any resahany areo tsara le fizarana telo ty fa ao mampisafotofoto mihitsy ny fiainam-panahany olona io andriamanitra io resaka mivantana izy anytenimborotsy na ampiteneniny amin'ny alalany mpaminany mitory lalana rehetra mitaridalina rehetra ny fampahirezana rehetra omeny amin'ny alalany mpaminany fa nyfotoana voalohany zay ny faharoa de andriamanitra misy indray any tonga nofo tamin'ny andro Jesosy Kristy tamin'ny filazany tsara efa nidina mihitsy ho hita maso ray lay andriamanitra satria any ambony any a mety aitolona fatarina zany zona fa naseho an'andriamanitra hita maso mihitsy lay andriamanitra tafina nofo tsy lay nofo no andriamanitra fa lay fanahy tao anaty fa no tafin'andriamanitra kosa io no entin'andriamanitra nyresaka mivantana mihitsy tamin'ny zanak'olombelona tatsika tara atao amin'ny filaza tsara de any am'izay toerana misy Jesosy any any no tanany fangagana any no hitana Jesosy nafay de mitangorona ny olona eny amboron-dranomasina
tsy ompidimy arivo gamba asa raha mba etretina raifa tsy mamisy ampanaly loatra ny am'izao fotoana zao tsy misy bafy loatra ny aloha fa maninona ny olona tsy ompidimy arivo ny mandray tenin'andriamanitra daholo mba itrety efa misy ondran-dranomasina fa andriamanitra ny teny miresaka am'izay be de be de zay misy ny jesosy ihany de tam'izany fotoana zany na de hoe manara diany jesosy tika tsara manano faharoa reo zavazakorota io tsara fa fomba fiasa samy hafa reo fomba fisehon'andriamanitra samy hafa kanefa andriamanitra raha ihany miasa rehefa vita n'andriamanitra ndray le telo taona sy tapany de io le vakiko taminareo hoe andeha am'izay jesosy lasa izy de aniraka ny fanahymasina am'izay izy tsy hitatsika tsony jesosy fa lasa izy andriamanitra iny jesosy hitanareo niakatra iny izy de hoavy ray zao vanano iainatsika zao zay a vanano ny fanahymasina miasa vanano ny fanahymasina miasa tsika zao tsy olona nanaraka n jesosy intsony a fa olona nandray ny fanahymasina no atao hoe vavaka kristiana olona nandray ny fanahymasina no atao hoe vavaka io manko le ataotsika hoe olona nandray ny jesosy rehefa miakatra io jesosy io de napetra ny teniny ao filazantsarany jaona toko voalohany ary ny teny izy de andriamanitra ary ny teny de nonona tamitsika de tonga nofo de rehefa lasa am'izay a le nofondray a tonga am'izay ny fanahymasina raha vanandro teny ao zany tsara fatatsika ka rehefa vavakytsika rehefa manaraka ny baibolitsika mila mamantatra tsara zany fa ny olana am'izao fotoana zao a mijanona any amle teny vohitra sy sasany ny olana am'izao fotoana zao mbola mijanona hoe hayary jesosy tsy hitamaso na arisary zany ny olana de na ianao mitoditody makany denivohitra na ianao mitagaizany misy ny jesosy de vezivezy ny olona am'izao tsika mitery zao zany mahatonga ny olona makany disevana mataty fiangonana zany satria tsy malala ny fomba fiasan'andriamanitra andriamanitra am'izao tsika zao namiraka ny fanahymasina am'izay izy iresaka aminao matreto hoe ahoana ny fomba raisina io satria ioatra ny moramora mako io no tena resako anao io foty teo androany mangataka aminareo mihitsy aho ano rivo zao général androany fa rangataka tamin'ty mihitsy aho fa misy banga ao anatin'ny fiainam-panatsika ny ao zany mahatonga antsika osa zany mahatonga antsika tsy mahita ny fahasoavan'andriamanitra zany mahatonga antsika tsy mahita ny tena hoe fitahin'andriamanitra isanandro isanandro ampiaina zany mahatonga antsika tsy manala mihitsy tsy mahita fifaliana nefa mpivavaka tsy mahita fahafana nefa vavaka satria misy banga ao anatsika ao e ary io tian'andriamanitra ampatarina atsika androany ary tsika ianao androany anaraka misy ty mbola sy de nanampatarany ty loatra fa tatsoatra izy ty nomeny tompo fa tsy maintsy nanao karazana famerenana kely atao mba zahotsika mijery mihitsy hoe rehefa tena tafenitra matsika fanahymasina andriamanitra io tena marina misy le tenin'andriamanitra io hitomba eny an-dalana ianao fa tsy horeraka eny an-dalana tena marina tenin'andriamanitra io rana hitomba herim-panahy hitomba herin-tsainy hitomba herim-batana eny an-dalana ianao tena marina io ary eny an-dalana iny anao tena hitala mihitsy zany hoe fitahin'andriamanitra isanandro isanandro tsy tediavina amin'ny fiangonana naizo naizy fa eo amin'ny toerana misy anao any tokantrano any any fiangonana zay misy anao voapirofo ny soratra masina zany ary voapirofo eo amin'ny fiainana isanandro zany tsy mila tadiavana zany mila isika androany mijery aza mietseritra ho ianao androany hoe zangefa nasan'andriamanitra lehibe fa raha tsy mitanyny anao be debe ny anao sy raha nabala efa nandeha roapolo taona telopolo taona mandre azy sy mahitavy am'izao fotoana départ zéro ndray remise à zéro ndray nefa zavatra tokony androsatra netranetrany hitombo
itoperanytany anatratra mila zay ny manahaka ny kristy misy zavatra bambola ary zay tiako le dingana faharoso fahatelo a jeretsika ihany fa ity dingana voalohany ty loha tena tipitarikana sa misy etsika fito anaty sy mivelany aho tokony fantatrao ary tokony nataonao zay vo tafito natao fanamasina eteritetangamba zao inanay aza eto inanray zany fa otaty baiboly any igny zany fa ao ihany no avokatsika zany tsy fampianarana koa za fa graverare mahorona fampianarana le raha gany tsy mahorona fampianarana tsany fa ao anaty baiboly ihany fa itsika somary mamerena kely nareo ry ava ny tantarany lay zanakadala lioka toko fa 10 sy zakaiosy lioka toko fa 7 ny anakiray fa 10 sy 7 napetraka andriamanitra io a misy zavatra sain'andriamanitra jerina tsara de le tsika ohatra ny jerandreo fotsiny maimaika fa misy zavatra etsika ao zay tian'andriamanitra jereo tsara fa mifefarandreo tantarn'io a anio ny tonga am fitokatrano tokoly famizay nanova ary le zanakadala asupera asokano fatafito isy tantara moa tsy naseho atsika hoe nakaizandray mo zaka iso reeo fa zavatra tikotarinasika rano arao tsara somary verena manao mety efa nataonao sasatsasany a fa mila eo fanarana ny tompo moa fa zao tena fomba fanao ozy izy paoly ataoko ohatrany tsy nahary foana ataoko ohatrany tsy nahary foana fa raha voianao ny eritreina re zaka efa zao e de milaza aminao a fa manomboka midina koa ny classique de patenao mila tsikelikely fa ataoko ohatrany tsy nahary sanandro andro zany tsika de zao ataoko ohatrany tsy nahary ndray aloha noany ten'andriamanitra zany a etsika voalohany ry avana etsika anaty tsy tamaso tsy tamaso zany voalohany io zany tsy maintsy resy lahatra ianao fandresen-daratra anaty fa zava-dehibe ty ravana arao tsara ny vatara zanakadala resy lahatra mihitsy izy fa tsy mety amin'ny tsony ny toerana misy azy tany ampianasanotro rehefa nodiny saino izy iny a fandresen-dahatra anaty io a hoe tena tsy mety tsony ty zavatra misy de zao ve no azo a de zao ve no misy a raha marina izany de hoe fandresen-dahatra tsy pio tsara tsy maintsy resy lahatra io misy conviction mihitsy ao anaty io fa tena tsy mety amty toerana misy a resy lahana fa tsy mety mitoerana misy anao io tsy maintsy resy lahatra ianao a fa tsy mety nylanana le anao teo aloha io resy lahatra ianao a fa le hevitra nytazoninao iny tsy mety fandresen-dahatra raha very tsara ao anaty io misy fandresen-dahatra le zanakadala tena tsy mety amitsy tsy tokony zao misy mitoerana misy a nahoana ny sakafo pisolo amiko nahoana ny zao nahoana ny zao nahoana ny zao zany efa volanana moizy azy any tsy mety zany etsika ao anaty zavatra sabidy ry avana jejereo koa ny anjaka misy faharoa rehefa fantatrao fa tsy mety tsony itoerana misy anao io eko atsy aloha ngamba mety saserinany anao satria hoe ataonanao teo hoe mety efa misy naleanao fa misy zavatra fanao faharoa ty zavatra io tena lehibe aoka ieky anao eo anatren'andriamanitra diso ny hevitra lalana fanapakevitra zay masinao hatram'izay ieky eo anatren'andriamanitra io sekely io ny avana anisan'ny saky io zany hoe reconnaître tena diso ny lalana io andriamanitra mieky ao anatrenao a fa diso ny lalana leako mieky ao anatrenao a fa tsy mety nivitra ny nataoko io
be dibe io io ny azona be dibe sa raha am'izao volanao be dibe io mitazona nivony fa rehefa fiangonana raha zany a de marina rehefa natao an'izao a rehefa natao am'izao tao fiangonana ampy azy zay be dibe nge nefa za am'izay nanahoana ny fiainam-pananao zay no mahatonga le hoe aoka eky fa tsy no manahoana ny fiainam-pananao tamin'ireo amin'ny toerana zay misy ianao io ary manahoana ny fiainanao tamin'ny hevitra zay nitazononao io any amin'ny isy atoko fa 5 de misy zay misy miala nivo mafy ny lalaka resy lavitra io fa tena tsy mety io e ary eo anatrehan'andriamanitra ianao mieky fa tsy anatehan'olona tsy anatehana raha tonga am'le hoe de kofesa eo anatrehan'andriamanitra tsy mety andriamanitra ny lala zay nanao ianao manokana io ao anatiny miekenao eo anatrehan'andriamanitra fahatelo hoe ataonareo to hoe misy lala efa nalenareo a aoka ifona ny fona eo anatrehan'andriamanitra fa tsy amerina etoy fa tsy anao an'zay fa nahoana ho hitanao manko rehefa aveo ny andalana ina be dibe ny zavatra mbola mety fakapana io be dibe ny zavatra mety tamerina io misitona anao am'ray rehefa aveo nefa ianao eto za tsy verina avantsoky mifona eo am'zan'andriamanitra fa tsy verina amin'ny lalana etsony azareo tsara any andalana anao be dibe ny zavatra misitona manapikipony masika be dibe ny fakapana be dibe ny zavatra tonga ny tomarina misitona anao iny fa ahoana ny dingana nataonao efa ny fona tamin'andriamanitra venao fa tsy verina avantony efa ny fona taminy venao fa tsy anao an'izany itsony marokeo lehilahy lehibe sy vavy lehibe to resaka amin'andriamanitra mieky eo anatrehan'andriamanitra tena diso n'andriamanitra fa tena le zaragadara tena zany izy tena tsy mety le zavatra fanapakevitra eny meo adolo ny fananako rehetrarehetra meo any anjara fananako tena tsy mety ary tsy tokony zao misy ny toerana misy any fona ao anatiny eo a zereo tsara rehefa iona amin'andriamanitra am'izay anao ao anatin'izay anao isy fanapakevitra io a mbola etsika anaty daholo io mbola eo mpitoerana dolo io a mbola any mpitoerana misy anao any dolo io fa rehefa manomboka eto am'izay io a eto ny tena zazakiraibe eto le fahatelo io manko ny tena hitakako anao eo am'le dingana fahatelo zany a de efa manomboka tsy etsika hita maso tsy etsika anaty itsony fa tsy maintsy hita maso io le dingana avarako anao ny voalohany a resy lahatra anao fa tsy mety am'toerana misy anao tsony teo misy anao trano zay faharoa mieky anao eo anatrehan'andriamanitra fa diso ny lalanao ary fahatelo le navarako taminao teo le fahatelo io zany a manomboka amin'ny fona ny vava am'izay manomboka eo de fa hita maso tsy any poany fon'andriamanitra tsy zay mihitsy io a fa mivava ro zavatra aperako nareo a misy etsika hita masonao ary misy etsika anaty fa eto de tena hoe mifona andriamanitra ao eto zany hoe tena manomboka amin'ny anakiray faharoa sy fahatelo anao a dia raisy mihitsy fa eo anatrehan'andriamanitra ianao no manao fanapaka fanapakevitra tsy eo anatrehan'ny fiangonana tsy eo anatrehan'ny olombelona fa eo anatrehan'andriamanitra mieky fa diso eo anatrehan'andriamanitra ny fona fa tsy verina am'zany tsy anao zany adalany zany itsony fa nahoana ny amin'ny vava misy dika lehibe io nefa matonga any amin'ny romanina tokofona any amin'ny vava ny manokely fitsy ny teny hoe amepo tsy misy hoe manaiky any koa asa anao raha mahita olona nanatrika mary azy fanambadinaka hoe ekainao aveo vadinao atopoko e pastor refeny ny tribunal ianao zany ngamba zay milo adany ianao fa tsy zany misy dika nanaovan'andriamanitra io
eo anatrean'andriamanitsika meka ao andriamanitra fa diso anatrenao aho fa mandohaniko aloha mifony ao anatrenao andriamanitra fa tsy anao zanytsony manoka androany asa herinao milanjana zany io anatren'andriamanitra mifony ao anatren'andriamanitra fa tsy verina am'izany itsota fa efatra nomboka an'izay mangataka an'izay nomboka eto am'izay mbola vava ihany eto a ny faefatra io lasanao rehetrarehetra io a io fiainanao lasa rehetrarehetra io mila fafana io mangataka fanadiovana ny lasa rehetra eny sy ny fahotana ny fahotana satria tao anatin'ny heritreritra ao misy zavatra tsy araka sitrapon'andriamanitra fahotana satria zao ianao manana ny hevitra ao tao anatin'ny sainao tsy anaky ny ten'andriamanitra ary ny hevitra kosa reo etsika rehetra zay nataonao tranozay no fahafany reo mila fahafany reo mahatonga ny olona ny avana mbola verimberina amin'ny adalàna tsy voafafa misy tsy voafafa na misy tsy niekenao mahatonga ny olona mbola mitady verina ray amin'ny fanao teo aloha fisainana teo aloha nietreritra teo aloha misy zavatra tsy voafafa ao ozy ny teny sotramasina nge sisy hotsarovana tsony ekeny zao amin'izy ekeny fa maninany mbola nitsarovana fa maninany mbola tadidy tsy voafafa fa maninany mbola tady veriverina foana ao anaty io zany misy zavatra tsy voafafa ao ary tsy misy afaka mamafany io tsy fidirina ampiangorana ny mamafany io tsy mifandraisana fanasany tompona communion mamafany io tsy mibatisany mamafany io tsy mifampona andriamanitra jesosy zao fa mirano jesosy kristy no afaka mamafany io epistily donna voalohany toko voalohany andiny fafito sy ny fasi ny rano jesosy kristy ireny ihany no afaka mamafa ny lasanao rehetra ary mila mangataka anao rehefa miaiky anao jesosy eo mangataka aminao aho sasao ny rano ny lasako rehetra na ilany amin'inona lasanao efa miaiky anao aveloko tsara fa mato mbola mitady mitamberina misy zavatra tsy niekenao toratreandriamanitra misy zavatra tsy nietotoe tsy niekenao afenimpeninao nefa fatan'andriamanitra fa ny zavatra da amin'andriamanitra dy zay ary tsisy atsarovana avokoa zy ny lasa amin'ny ezekely favalambin'ny folo fafafa zany hoe rehefa tena mangataka an'io rano jesosy io anao a olona tsy nanota misy anao na ten'andriamanitra madio asa raha mahafa tena madio ka zay zydisia ara-pana ny aty amboniny tany a mbola mety mizavatra fa eo anatrean'andriamanitra rehefa tena marina io digana olom-baovao ianao ary tena io riavana ny tena anakiray zavatra tena tipinena tena aperaka aminao satria le fangatana ny rano jesosy zay any afaka mamafana ho atanareo tao hoe jere tsara fa matoy ny fiainanareo mbola misy mitararotaroka mety ao aloha matoy misy zavatra mbola misitrika na mety ao aloha mbola tsy voafafany rano jesosy zay matoy mbola inzay fa mbola tamberina kely le nostalgie mitamberina kely le souvenir sao de tsy voafafany rano jesosy zany iny tonga olom-baovao zay eo zay efa lasa zavatra teo aloha tandrimo androany manomboka androany nareo ny rano jesosy mamafa ny lasa rehetra mety apanga ny devoly fa lazao aminy de fa lasa efa voafafany jesosy mety adepanga ny devoly naray fa lazao ny jesosy lazao ny satana efa nyfafany rano jesosy olo mangataka ny rano jesosy eo a tena te verina tsara mihitsy satria rehefa tena voafafa mihitsy miova dolodolo ny comportementanao miala ao anatin'ny sita mavesatra zany miala ao anatin'ny tahotra miala ao anatin'ny fanahiny miala ao anatin'ny tebiteby rehetrarehetra misy fifaliny lanitra tonga ao anatinareo miova mihitsy io tena ny rano jesosy mambaty tovy azonao
androana manaova révision ana mba ahitana fa tsara mihitsy hoe ity zako dingana fa efatra zay dingana fa dimy sarotranao zany azao eo am'izay ampandrosoy am'izay jesosy mandodony eo varavarana ito anakory izy am'izay manao ny réalisation manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra ao anatinao ny zavatra rehetrarehetra ampandrosoa izy hitondra ny fiainanao manomboka ao tsy anao tsony mitondra ny fiainanao tsy mifevitra ao intsony tsy nyjeverinao fa nety hatramin'izay intsony tsy ny programa ny mpiainanao tsy mitetik'asanao fa ny programan'andriamanitra am'izay jesosy am'izay raha ny marina de hoe ny tenin'andriamanitra am'izay mitondra ny fiainanao manomboka ao ny tenin'andriamanitra am'izay mitondra ny fiainana fiainanao manokana aloha ny fiainatokatranonao ny anoavinao ny tenin'andriamanitra na jesosy avana lehibe ny avana ny io dingana fahadimy io avana io no atao hoe fotoana andraisana ny fanamasina io ny fotoana andraisana ny fanamasina mity ao anatinao am'izay jesosy amin'ny alàna ny fanamasina io ny avana ny tena azo lazay fa fotoana lehibe sy tsara indrindra eo amin'ny fiainana mahakristianina la mety ao anatsika jesosy manala ny tamavesitra io ary manomboka tonga koa avana ny famasitrana mahagaga zay tsy takatra ny sainao io ny tena fotoana mahagaga indrindra ry avana ny ampiainana raha tety zava mahagaga ianao a io fotoana io migeza indrindra nanova le mahianao nita jesosy terotsaka jesosy am'izay mitondra ny eradytsika rehetra manomboka eo ianao va mahita ny tiatao hoe fitonitsaina eo ianao vo tena malala hoe fahasambarana eo ianao vo tena malala ny tena toy fiainana mita jesosy lay fiainana zavatra sady biby io lazaiko anareo ary io a tokony alala ny fotoana io ny olona rehetra tena kristianina marina hoe ovina io taiza io ny fotoana anakira io mitao anazy zao to lala meko anao zao mety andatsanao zao ray ambanina ohatra kasitana nefa kosa anova ny tantarakenanao kosa raha voninanao mity am'izay jesosy jesosy tsy hitatsika tsony fa ny fanamasin'andriamanitra ary rehefa midrona tsika fanamasina io tsy jesosy io io am'izay nitarika atsika ankatò ny tenin'andriamanitra rehetra eo va manomboka ny fakapavana rehetra io teny io jesosy fanamasina io tafidro anatin'olona manomboka eo ianao vo tonga am'izany atao hoe makatò ny tenin'andriamanitra sarotra anao ny akatò an'ity baiboly ity lavana raha jesosy mety ao anatao raha tsy ny fanamasina mety ao anatao mamerina ny olona hiverina amin'ny fakatoavana ny fanamasina ary zay fakatoavana zay re avana anatao hoe faterana indreo miverina ho amin'ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra lay olona teraka indray izy io fotoana io iaho io fotoana lehibe tsara indrindra eo amin'ny tantara-piainana mahakristiana zany avana tena zavatra tena tsapaka misy tamin'ny taona valomenimpolo sy zato sy volana tena tsaroko tena sarobe diako misy sa fotoana zany fa nanova ny tantara-piainako manontolona izy ka natonga tena fantatra tsara hoe aive zany ny tena toe fiaina aive zany ny antom-pisika eto amboniny tany e aiko ve zany no alehiko farak'izay miala eto amboniny tany nanomboka teo fotoana sara biby io ary tsika tokony alala io tokony anana ny fotoana io somary verina kely amle fanazavako matonga atsika vizana ma de misy zavatra bango ary manomboka amin'ny fotoana io lazayko anareo ao ianao vaafaka miaina ao anatin'ny tontolo fenikorotana ao ianao vo tena hita atao hoe sambatra ao ianao vo tena mahalala hoe ny tena fahasambarana
mivelona my filaminana amin'ny fitonitsaina ao anatin'ny tontolo nykorotana satria nahoana ilay jesosy am'izay mitondra ny samyfe ilay jesosy am'izay mitondra manonja ny rano ameny ny tafidrivotra fa jesosy matory tsara ao amin'ny fotoana io nanateta raha ny tompo anao hoe tsy tahaky ny fanomezana zao tontolo zao nomezako anareo hoe ny fotoana io sarobidy io zao vanao renatsika zao vanao sarotra ao ny tena nananao sécurité totale eo amin'ny dimy io ao ny tena manana antokany amin'ny hoavy rehetrarehetra zay hoaninao zay tafinao ny fiarovanao ny fanasao ao amin'ny dimy jesosy mitondra ny fiaina raha mbola mahatsiaro ady be anao ty avelana miferena miverena kely amin'ny dimy raha mbola mahatsiaro tarana tena entry masana izany miverena kely fa rehefa ao jesosy toy ny tompo hoe fa ahoana fizangatsao mety ao anazy mitondra ny fiainatsika navako ao vao marina le ira hoe misy lalana ataony tompona de mitana na misy zavatra manahira le to ambony tany na misy zavatra misy lalana foana tatondry jesosy atsika zany no atao hoe kristianina marina le ava zany no tena atao hoe fiainana kristianina marina lazaiko aminareo jesosy mity ao anatsika manome fitonitsaina manome fiadana manome fandresena isanandro tsy diky zany fa hoe tsy misy problème tany tsara tsy diky zany fa hoe tsy misondra tsony a fa ao anatin'ny ojake no tena fatarina fa misy jesosy ao anatin'ny problema ngena fataratsika fa misy zany fiadanana zany e ao anatin'ny korotany kely aby raha mahitana hoe afa ihany ny tena zanak'andriamanitra ao ngena hitanazy ao anatin' zany tantara baiboly ke zany baiboly jero tsara izy misy tamin'ny andron'ny potre slasy nahoana izy nonany mbola manodio anaty prison mbola afaka gira tsy mba manaserikely latakely hoe fa enona ny zava miafy izy rola rehetra kristy ao anatin'ireo izy idingany io lazaiko anareo io lafa atsika miatika zao problema ampiainana lazaiko anao zao am'izao vanandratsika zao ia sarotra io a ia mafy io a fa rehefa ao jesosy manao lalinao atsika foana izy androany manova révision a fa ain'andriamanitra foana ny mamonjy anao amin'ny toe-javatra rehetra voalaza ny soratra masina zany rehavana ary mila miaina am'zanytsika zao vanandro zao tsy fivavahana fomba ny ilain'andriamanitra am'izao tsika zao fa kristy ao anatsika idengina faty jesosy miditra ao anaty na de miendritsika raha de mba tsisy mikipona tsony e na de tsisy anano zao ara de tena ahoana any izy ty e mba rehefa zany refa mba afakahita rahalahy de fifaliana nanabaly fifaliana zany ke milaina amitsika zao e zany mahafantarina fa misy jesosy tsika riavana fa raha itovy am'izao tontolo zao aloha tsy mivavaka riavana raha mbola itovy am fiaina zao tontolo zao ny fiainako tsy toroteny anareo tsy anambarana zany a fa marina kristy ao anatsika androany ny tompo tianova mihitsy fideritrin'andriamanitra fa misy dina misy saratra banga ao anatsika ao ikena nge riavana fa misy fahaserana le zavatra tsy maintsy mandalo nge zany fa isika nge iakasoriny kristy ambasadoriny lanitra nge tsika riavany ahoana mono itarafaniona de mba hivavaka zay raha nefa tsika isanandro zao voaka ny trantsika de ahoana narahan'olona tsika fa mba mitraka sy mijoro tsara am'izay satria ahoana kristy ao anatsika idingany io marina ary ny fahaenina sorazy lo nyfitiavany anao fa nampidiriny isany ankonany anao voasoratra ny an-danitra ny anaranao eo voasoratra ho isany ankonan'andriamanitra ianao misora azy fisona vavaka misorana misotra tompo satria zanakao voasoratra miboky ny fiainana miarako misotra anao no fitiavanao vavaka fisorana manova zay zaky mivavaka zany de mba misorana sanandronatana rehefa tafiditra amin'io manko anao tsy olona mpangataka ntsony ianao fa olona mpisotra ary tsy misotra ny tsy fantatra koa misotra ny zavatra tsy azy fa misotra ny zavatra iaina
azanraha raha vfomaraina ke defa misoratofometombonandro zay izy za vao gadina fotiny amrobe folana nahazo tombonandro ray nahazo ray andro ray aloha androany entina makivaky fafena zao ray nahazo tombonandro ray aloha androany misotra nte menandriamanitra mitehirizany itsika otra zao misotra azy tsy avamisaitsika izy tsy avamiherintsika mihitsy fa ny tompony izy ny manampy itsika ary zany fitiavana ary ny anakiray fito farany manana fahasahinana am'izay a mampiseho sy mizara amin'ny hafa mizara magaga zay nataon'andriamanitra atao ny fiainana manana fahasahina mampiseho hita raso ianareo ny pisity fantana sy vakiny olona aleo ny hitany olona misy fa tsy no hitanotsoiny iny atao fantany olona hitany olona mihitsy fa manana fahasahina mihitsy ho hita masony olona fa tsy anao le taloha intsony iny ary manana fahasahina mba zarao amin'ny hafa koa zany zany fahasoavana zay voarany zany zarao any amin'ny hafa manana fahasahina reo dinany fito arao tiako anaovanao reny izy akely za tsy teny hoe manana fahasahina mivolovaombelona fa nahazo am'izao sy zao am'izao fotoana zao za nahazo volam-pena za nahazo trano za nahazo am'zao tsy zany no seko ataonao eto fa le fiovana maty alena sarobidy fo nidirany jesosy tao amin'ny fiainanao io no alena sarobidy ry avana atramina niraisako an' jesosy a tsy olona tezitezi davatsyna atramina raisako an' jesosy a tsy olona tena feno ay afoana atraminy zay na raisako an' jesosy a zao ny tena ny fiainako manana fasina aminano jere zany fa hoe za mo zany hoe akaraha hitan'olona ndray ino eny e tsy ho hitan'olona tsony le fa tezerana e angava avyditra ihany hoe tezera fa azanao fa manana fasina mihitsy fa hatram'izay fotoana nandraisako an' jesosy a niaratato amiko tao le toetra ratsy sy mety za taloha mpanday za taloha mpijangajanga za taloha mpangalatra za taloha ohatra zao le fiainam-panampy misy miova tonga rombavao ato manana fahasahina mitorony zany manana fahasahina za taloha anisan'ny fetsifetra za sany mpisoloka fahana kehitriny a tsy fiainako tsony zany manana fahasahina zany io liavana digana voalohany digana faharoso fahatelo a jeretsika amin'ny fotoana manaraka fahafelony ny fanamasina rehefa eo ary midigana fahatelo mitoetra ny fanamasina ifaterahantsika zany amin'ny herinaneo resaka ton'andriamanitra ifandamina toetra amian'izay anareo a midigany fahafelony ny fanamasina fa tsy mitoetra fotsiny hoe efa ao izy efa ao fa mila mifeny mila mitombo zany mila ao anatsika reo tsara raisany apôstôly toko voalohany ary mipiano izy rehefa feny ny fanamasina ary rehefa feny ny fanamasina izy ary rehefa feny ny fanamasina izy voalaza foanao ary eo ko fenona ny fanahy fahatelo mitoetra tsara ny fahamasina raha miray mikosyka mitoetra ao anatinareo miteny mitoetra ao anany ary zay fitoerany zay riava no anana faharetana am'izay a hitsirana ny feviny toko zao nge riavana tena be dehibe ny mety tavela misy raha tsy mitandrony na tonga n'andriamanitra tena hoe na tonga jesosy hoe raha tsy nafoiziny zao izy isy misy nofony zay fotoana tokony tena iarovana misy zao ny fiainam-pahamasina am'izao famantatsika zao mila mitoetra am'zany zay riavana afatra androany mino afa ano karazana riva izao kely tsika androany eo andriamanitra raha tafita midigana voalohany io ianao dia andeho azy rehefa aveony fahafelony ny fanahymasina sy ny fitoerana ny fanahymasina aza mitady ho feny ny fanahymasina rehefa tsy mety midigana io tahaka an'ilay nalala afaka baka nefa tsy nalala terminal anao université vizana rehefa aveo mivadika eo filière mivadika eo filière mivadika eo filière lany lasa ray misy zavatra mango koa ataka zany rehefa ranao fila fiangonana ry fila fiangonana ty fila fiangonana tapy aleanao dao ny fiangonana maro isan-karazany fa raha miorina tsara ianao amin'io ho fantatra ao tsara am'izay toerana misy ianao ary mitombo ampahirana andetsika hitsara ny vadika zany miresaka amin'ny tompo eo natreny zany afaka zany nao ny mahalala ny tempananao ianao sy ny tompony mahalala zany na izy anao miaino izao afatra izao na izy anaizy ero nareo azy taona tokony ivavahana
manano fanapakely anao fanavozam-panahy anao to ary ame ny tena atao fiainana anao izy ho fantatra ny tena antokisinao ary ho fantatra ny tena atao hoe fiainana pahasambarana sotramin'ray zay no ny amin'ny ty fotoana mbola omenao ray indray azaonay endray ny taridalana ano izy aratrany tompo ny zakazaka zay eo ataonay iorenanay tsara ihany koa ary mba ahafahana miatika izay vaninandro iainana izao sokafo ny fony olona rehetra ny masom-panahy olona rehetra zay mieny izao afatra izao ary kasio ny fony ary miomeny izy mba andray ny teninao meo fahasaina koa no dika mba zao matsaka tompony voninahitra ary de fenony fananao masinao itondry indray zany afatra izany amin'ny anaranao le Jesosy Kristy tompo mangatara sy rao legal lavaka izany amen. Dia sotran'Andriamanitra indray sika mbola afaka aloy ny afan'Andriamanitra araka ny tandalina zay napetraka tamintsika teo aloha dia misy vaninandro telo vanim-potoana telo no nentin'Andriamanitra ny fandraitantsika zanak'olombelona ny vaninandro voalohany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra miresaka mivantana amin'ny alalan'ny mpanompony mpaminany na koa miresaka mivantana anetenivohitra reny ny fitaovan'Andriamanitra rehefa vita izay dia naniraka indray Andriamanitra ny zanaka zay vaninandro faharoa dia natokavy a Jesosy Kristy tety ambony tany lay Andriamanitra tonga nofo nanakina atsika zanak'olombelona niresaka mivantana nampafantatra ny olona izany fisin'Andriamanitra izany raha manaraka tsara nefa isika dia vaofetra ihany tamin'izany fotoana zany ny fomba na ny faneraseran'Andriamanitra na ny fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa no izany ny vaninandro vanim-potoana fahatelo dia nandran'Andriamanitra amin'izay ny fanahy masina ary misy tarilàlana zay naperaka tamintsika dia ny vaninandro farany zay iainantsika zao vaninandro iainantsika zao no vaninandro ny fanahy masina tsy misy zany Andriamanitra hiteny vantana zany azanyetritra zany tsika hoe dia andray feon'Andriamanitra hoe manao zany feon'Andriamanitra zany be feo zany sa ahoana na koa hoe ahita eta-maso ray fa ny fanahy masina no ran'Andriamanitra amin'izay amin'izao vaninandro antsika zao rehefa niandro ny tompo dia zao miteny napetraka matsaranareo ny fianahana izy fa rehefa diady aniraka ny fanahy ny taridalina zay napetraka taminareo farany teo dia ao zany andro ny fanahy masina zany dia misy dikana teny ray zay tsara fantatsika tsara miatika vaninandro sarotsika zao riana ary aloha ny feviny tompo dia esarotra mihitsy nalatsika zao vaninandro koa endrasantsika ny feviny tompo zao zany hoe vaninandro lehibe ary oanatsy zany vaninandro faraparany zany dia zao namarina ten'Andriamanitra isy andro mahoro isy famotsarotra ary nisy teny tompo aza le mandeha ao amin'ny Matio 5:20 hoe raha tsy nafaizany zany dia tsy misy fofona tsy misy nofo avy ovatseny zany hoe na nipio azy amin'izao vaninandro ilatsika zao na nivavaka azy iraviravitranany ary raha manaraka tsara ny fandetanantsika tena marina zany
sahirana io rao vanao nrenantsika zao ngamba rahantsika mieniny vaovao rehetrarehetra fahalalana hitsiny zay fa izy izy ty sao vananjo mimany avana tena tokony banjinatsika ty tena andriamanitra ty nyresakitsika tamin'ny fotoana farapara teo hoe ahoana dikana zahoana mandraiky fanamasina tsara marasinareo an'izay vcd zay rehefa manaraka rehefa manomboka manao an'izay zay hoakamanay ty totety fa tsy maintsy itydikana faharoa ty de le hoe rehefa nandrainy fanamasina ny olona tsy vitany fotsiny hoe nandrainy fanamasina izy na de ao ala moa de efa misy fahasairana hoe ahoana marina tokoa zany mandrainy fanamasina zany ny apôstôly paoly fanaveriko tsara ty de namitsika fanontaniana mihitsy izy tamin'ireny mpianatra tany jesosy hoe efa nraisinareo ve ny fanahy folo voanina re fantaniana mbola mipetraky zany na vaovanamikatsika zao azy efa nraitsika ve ny fanamasina folo voanitra mpandray fanasany tofotsy de comme isika tony fanafatsany efa nraisitsika ve ny fanamasina mbola fantaniana mipetraky zany re afana am'zao mpivanampianatsika zao satria rehefa mandinidinika tsara ny fiainany olona anao rehefa miresaresaka aminy anao de hita mitsy ny olona fa ohatran'ny mpivavaka tsara araka ny ekodemosy mpivavaka tsara manana zavatra be dehibe taotra nytona tiky isan-karazany fa rehefa tena manatona sy miresaka aminy anao de tena mbola mametsaka fanontaniana hoe efa niraisinao ve ny fanamasina andriamanitra tsaroako miavana fa io fanamasina nioa no makristiana ny kristiana io fanamasina io no mazanaka andriamanitra atsika io fanamasina io no azahotsika mitsena ny tompany aminao lanitra io fanamasina io no azahotsika misedra ny ady rehetrarehetra tao ambony avana no zany mila zoantoka tsara io nisy taridalana menatsika tamin'ny fotoana fara taridalana fito mba azahotsika dia tsara hoe tena tafiditra taonany marina ve ny fanamasina andriamanitra karazana nanao revision misy ara tamin'antoka zany de nipiaina ny finatsika tsy raha le aby fa rehefa hoanatsika ny fanamasina andriamanitra io avana manovatsika anana toetran'andriamanitra hoe anana fomba fijerin'andriamanitra anana fomba fiainan'andriamanitra raha tena ao anatin'ny olona anana ny fanamasina manana toetran'andriamanitra izy ary mandeharany ny tenan'andriamanitra tsy misika fon'andriamanitra ndraindray avana ohatra hoe mivarina ihany matetika de hoe mifakatiavitsika aoka sady ifakaty atetana ny olona mba ifakaty fa raha nandray fanamasina nitsika le avana zavatra tsy etanina tsone fa andriamanitra de fitiavana rehefa tonga hoanatsika tonga hoazy ny fitiavana zany avana rehefa misy mivady zany manana problema na misy fianakavina tsy mba mampiavana olona nisy a fa mampiavana olona n'andriamanitra loha ary zany no ilaina raha manaraka tsatsika vovanaritsika atao foana zao fampiavana zao fampiavana re fampiavana re nefa bailakely ihany tsy afaka iavana ny olona iavana tsy iavana n'andriamanitra izy aloha atao vita fiavana n'andriamanitra aloha zay fa afaka miavana fa ratsy zany sy mibata aloha ny fampiavana ary zany olo iavana ty mampianaka atsika na tsika eo fiaina kristiana azy manina isika mifangana manina isika mifanezika manasy raha netoetrany fanahoanatsika ny fanahoana io zay tompo efa ndrasina refa ny fanamasina zany tena apôstôly ary zany mbola averiko aminareo zay eny tontolo de mpiahoana atao fiazoanto ity dingana faharotina sy dingana fahatelo de osatsika tsy ho tafitanao mihitsy io atovy azo antoka ro ity dingana faharoa ty de hoe rehefa tena nandray ny fanamasina ny olona tsy mijanona am'zany fotsy fozy izy sonamasina amin'ny efesianina toko fahadimy ediny nga malavakola aoka fenoana ny fanamasina iranio napetrany amin'io aza raha nio adiny sotramasina raitanareo azo mandovay anareo izy fa mizany de misy fanarana-po amin'ny rasy fa
mira mandinika tsika zavatra aloha mety traga mako na ianao tsy naray mihitsy na ianao dia zanona fotsiny ame naray dia eo kanefa ny fena kristianina tsy vitana zany araka nabarako taminareo hoe manarika fototsara tsika zao a manarika zavatra manahira tsika amin'izany fotoana zany tena nefa tian'andriamanitra naprofona fa tena misy zany andriamanitra zany zao vanany zao indrina ny tena naprofon'andriamanitra fa misy zany tena hoe fivavahana kristianina maro zany zao vanany ekatsika zao fa tsy mitafita nao zany raha tsy bita aloha ny dingana voalohany avao ty dingana faharoa ty ho a dia hoe aoka ho fenona jereo le rehefisan'io a ozy izy re aza mamy divay ny olona mamy divay dia miredirety ny olona mamy divay dia tonga hoe etitrany tsitsidina fotsiny tsy tazy alery menimenina fotsiny iny zany hoe le amamona ny tonga azy lay divay ny tonga azy ary napetraka andriamanitra tsara mitsy ty hoe fa aoka ho fenona ny fanahy ny olona zany rehefa feno ny fanahy dia ny fanahy masina am'izay ny tonga azy ny fanahy masina am'izay mampiteny azy ny fanahy masina ny taridana azy zany hoe aoka ho fenona ny fanahy nataon'andriamanitra ny fanahy kaiky mihitsy olona mamivay jareo tsara fa misy olona milona ny mamivay manjary bebe resaka olona tsy miresaka ny manjary bebe resaka zany zany ohatra mameteny zany ary jareo tsara fa rehefa feno ny fanahy olona manjary manana herin'andriamanitra afaka miteny miresaka n'andriamanitra izy ety ny fanan'andriamanitra am'izay misy dikana anaovan'andriamanitra io noho izany tsy maintsy miroso am'izany isika ny asan'ny apôstôly toko faharoa avana dia manambara io teny hoe ampifangaron'ny olona io rehefa alohan'ny akarany jesosy dia zao nambaraka mitoero jerosalema aloha leo izy manamanafiherina reo hoe taminareo teo hoe tsy afaka mihitsy anao miroso amin'ny fahafenona raha tsy maray raha isoke ao amin'ny filazany tsara ny jaona toko faharaiky amin'ny roapolo ao ary tena misy tena andriamanitra misy ao milaza fa filazantsara ny jaona toko faharoapolo andiniko faharoa amin'ny roapolo rehefa nitsangina tamin'maty jesosy a ary otsarky digana ataonao baiboly ty a rehefa nitsangina tamin'maty jesosy dia zao misetra ny mpianatra izy dia zao ny teniny rehefa nitsangana ny tompo ary amin'ny andiniko faharoa roapolo dia ary rehefa nilaza izany le hoe fiadanana ho anareo jesosy nilaza zany dia nanisy fofonaina tamin'ny mpianatra izy dia ozy izy hoe raisy fanahy nanomboka teo am'izay andriamanitra nanomboka so am'izay jesosy nanomboka naneny fanahy ny mpianatra eo izy dia tena mitena raisy ny fanahy meny tompo ny fanahy masina am'izay izy tsy azo le tao misy nyroso tamin'ny asan'ny apôstôly andry amary toko faharoa raha tsy miditra tamin'io izy roa no mena ny fanahy masina am'izay ny mpianatra teo raisy ny fanahy efa nitsangana tamin'maty ny tompo izany a misy dika lehibe io a mba iosonao zany amin'ny dina faharoa ataovy azo any raisy ny fanahy ny mpianatra teo miaraka tamin'ny tompo izy raha teny taona maherikely teo fa ino am'izay ny taona faraparana nanombotra am'izay izy raisy ny fanahy izy ny faafenon'ny fanahy avana rehefa tena madiky isika io le hoe asan'ny apôstôly toko faharoa teny faefatra va io a dia manomboka eto am'izay sika rehefa nilotsaka ny fanahy masina dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa ary tsara tsy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra koa io fa fanambarana fa ho an'ny fokom-pirenena samihafa am'izay a ny fitorena ny filazantsara fa tsy mijanona fotsiny tao jerosalema etsona nampisehoan'andriamanitra ary dia teny tamin'ny fiteny maro samihafa ary no tsara fa misy fiteny maromaro fanambarana am'izay fa tsy an'olo mitsivitsy nitsony ray rehefa mijery nitsony
so an'olona zay fanerasera tamin'i jesosy introny ny famonjena fa hoaparitaka ho an'ny fompirenena amin'ny fiteny maro samihafa ito amin'ity zao tontolo zao izy tsy fiteny samihafa tanainy tsara fa ao dia efa misaritaka ny fiangonana fa hoe tsy maintsy fiteny samihafa no rehefa am'teny tsy fantaka hono rehefa mirotsaka ny fanamasina tsia disy vany fiteny maro samihafa fa tsy hoe fiteny tsy fantatra satria mamerina kely nareo le vola midiky fa nataon'andriamanitra am'izay ho any zao tontolo zao ho an'ny foko firenena amin'ny fiteny firenena rehetra am'izay famonjena ho any zao tontolo zao fa tsy ho an'ny jositsony aratsara rehefa manomboka mirotsaka zany hoe ny firotsahany fanamasina ao anatin'ny olona ny firosony ny fahafenony fanamasina ao anatin'ny olona dia maniraka am'izay ny olona handeha hitony fazatsara amin'ny foko firenena rehetra famantarana perako tsara famantarana na fanamarana ihany koa fa ho an'ny foko pirenena ny fahafenony fanamasina sy ny fitorena ny fazatsara ny asan'ny apôstoly toko fahitatra andiny fahavalo sy raika amin'ny telopolo ray ny fahafenony fanamasina aro tsara vonomokeo nareo a dia zao fanomezana ny manitra am'izay ny hery sy fasy ampiseho sy anambara fahazantsara rehefa feny fanamasina ny olona tirozotanao nandray hery nanana fasy ranomarina teny hoe nanana hery izy a afanjofa olombelona ny fahafenony ny fanamasina zany a dia fanomezana hery mba hanana ny olona fahasina anaovana miasana andriamanitra itony ny filazantsara aneo ny fahamarina ny filazantsara ampiseho sy itony amin'ny vaina midika sady zany diavana fa raha tiatsika zany am'izao fahamarinatsika zao ny ijotsany vavolombelona anana fahasahirana ampiseho sy itony ny fahamarina dia tsy maintsy miroso midika ny fahafenony ny fanamasina hitarika anareo maso ito hoe ahoana natao ana hoe inona moa zany atao hoe feno ny fanamasina zany fa ny fahafenony ny fanamasina zany dia fanomezana hery manomboka amin'ny asan'ny apôstoly zay tsika tsy teny fotsiny aro tsara fa tamin'niaraka tamin'ny tompo ny mpianatra teo amin'ny telo taona teo dia nomena fahefana ny mpianatra zany hoe nomena teny izy hoentiny manatanteraka miasa fahefana mandana fa rehefa manomboka amin'izy eto amin'ny asan'ny apôstoly dia tsy zay mitsony fotsiny fa sady mena manday izy no mena hery tsy teny fotsiny noentina zany manomboka eo fa raha teny fotsiny noentinao dia mitonga ny devolinao satria devoli mampiasa teny fa manomboka eo amin'ny asan'ny apôstoly tsy teny andriamanitra fotsiny noentina miatika izao fiainana zao na oentina miatika manao ny asan'andriamanitra fa tsy maintsy mitafina la hery alo tsara ary io tena tokony ampiavaka ny olona am'izao vanamanatsika zao hery azahoana atao hoe ny hery hery azahoana manohitra ny fakapana hery azahoana mandresika asan'ny devoly hery azahoana manao fakagana sy famantarana miaraka amin'ny teny tsy maintsy miaraka ny teny sy ny fanahy raha ohatra zany isika te rosa ny fahafenony ny fanahy dia tsy maintsy manana tena andriamanitra betsaka tsy maintsy olona manana tena andriamanitra miaraka eny amin'ny fiainana arao tsara nge miaraka atsika dia araka namarako teo hoe manatrika fotoany tsara tsika miezaka koa devoly a anakorotana ny fiainatsika miezaka koa devoly a amily miaratsika noho izany tsy maintsy
zany atao hoe fafenony ny fanahy manana ten'andriamanitra betsaka tsy mety mihitsy ny havana zany atao hoe olona feno fanamasina nefa olona tsy mamana baiboly ary io mihitsy ny havana fahavazana vao mandray tompo dia hoe raisa fanamasina dia rehefa ohatra miteny miteny tsy fantatra zany rehefa avy eo mandeha mitserehany tena manana rehefa avy eo manao galana satria nahoana diso ny lalana tsy maintsy manana ten'andriamanitra feno tena taona sy tapany ny havana mpianatra miaraka tamin'ny tompony mena teny ary manana tsara ny soratra masina ireo mpianatra ary o tsara avy ny milasan'ny apôstoly fa ireo mpianatra io rehefa miresaka dia zao miresaka baiboly reo miresaka ten'andriamanitra reo miresaka zany zany nika hoe olona feno fanamasina aza mana telo feno fanamasina nefa malaina mamaky baiboly malaina mitady ten'andriamanitra manao kapibatana fotsy anao rehefa avy eo tsy mety zany ary raha tsy mahery anao fitany divolo raha tsy mahery jeno tsara miravana jesosy rehefa nifadianina telopolo andro efa tany telopolo izy rehefa vita izy fifadikanina dia tonga am'izay nifakapanay teneno tonga mivady tonga mofy mivady tsy maintsy ten'andriamanitra am'izay noenty jesosy nanohatra ary dero tsara nifakapananaky tena nisy ten'andriamanitra foana avoaka mandona zavatra misehotra rehetra manarika abibeny tsika zao manarika fitamasary tsika zao raha anakiray fotsiny terinao tazonao zany anao satarako dia anao fatito dia zay foana no avela milaza nama fotsy feno fanamasika io foana no avelona koa nanany hoe atsoy any dia faliko anao atsoy any tsy manana fa tsy zany anao tsy zany mihitsy ny avana anao feno fanamasina fa io ten'andriamanitra io mila mivezivezy ao anaty sainao io ten'andriamanitra io mila iveloma nisy manansanao misy marana zao amitra tany aminna tsy metitsitany amitra tanina marana tsy metitsitany fa nga zany tena zany gany fahafenon'ny fanamasina misy ten'andriamanitra be dehibe ao anaty baiboly ao mikasika ny fanasitsarana mikasika ny adin-tenana mikasika zavatra manahirana tsy maintsy manana zany ianao tsy ho afaka feno ny fanahinao milazaanao a raha olona malaina mamana baiboly raha olona malaina meny ten'andriamanitra raha olona malaina mitadidy ten'andriamanitra ary tsy maintsy ho resy ianao lazaiko anao tsy ho sahinao hiatrika takapetira misy fandrahoana ny ny ava ito ty filazantsara misy zavatra be dehibe ny any am'izao fanamaitsika zao any anatin'ny tena-piasana any misy fakapanahy isan-karazana ake miranomany any ho anareo vehivavy miasa misy santagy maromaro angeto ny mpampiasa any ho anareo zay manao asa isan-karazana misy fakapanahy isan-karazana ake miranomany am'izao ambanamitsika eo amin'ny vola ahoana ny fo andresena trany tsy maintsy misy ten'andriamanitra tonga ao anatin'ny fisainanao ao tsy maintsy misy ten'andriamanitra aloha zay ny faefana hoentinao anatinao ary ampisainao am'ireny zay iny am'rana ny fanamasina rehefa avy eo zany natoe olona feno ny fanamasina nafinaritra misy jolavamombely tyralanakiray voatsena mpanao tourné izy ary fantatsara ny problème ny tourné tambola tsekoizy izy fa rehefa ny vaofo izy mbola nanao tourné ihany dia zao rahaosa izy tena mafinaritra misy fa zao isany manatrika izy zay misy ten'andriamanitra tonga izy zay misy ten'andriamanitra tonga fonosy hoetiko miady ary dia mety fandresena ao izy tonga ten'andriamanitra hoe mandosina misy ten'andriamanitra toera tonga ho azy le ten'andriamanitra izy zay le avana te olona feno ny fanamasina tsy tena raiky ray foana mbola veloko amaany fa misy bizy metona ty sotra masina ty sahira zao ny adipenatsika azao manandro ao sahira be dibe zavatra mitranga eto amty fiainatsika ahoana no ahafahana miatrika zany ahoana no ahafahana manatanteraka le teny jesosy manao hoe ny fiadanako ny meko anareo tsy tako ny fanone zao zao ho ian'le mandeha fianambola veloko foana ny tena atao hoe fiainam-pahasambarana ao kristy jesosy ikeny avane
dia toe-piainana toe-panahy milamina toe-tsaina milamina ao anatin'ny tontolony korotana zany keno da hoe olona manana ny fiainana ny Kristy ao anatin'ny fahasahiranana mbola milamina foana ny saina ao anatin'ny zavatra tontolo manahirana mbola nitoly foana ny saina milamina saina mitolony fo zany no hoe olona nanrery fanamasin'Andriamanitra fely fanamasina ary zany no tian'Andriamanitra tanterana ao antsika eto ampiandrasina ny fehiviny Jesosy miaminy fehiviny tomponsika samy mijery ny toe-panahy maheno zavatra amin'ny radio farataka midôla ny zavatra rehetrarehetra tsisy lanina tony manao na manahona eritreritra manahona ny fisainana mbola milamina fely eo ina tena ilatsika votsora ty atao hoe fatyfelolo ny fanahy masina fa ahoana ho ten'Andriamanitra manolona zao fotoantsakafika ao tokony manana ten'Andriamanitra tsika tokony manana ten'Andriamanitra tsika ahoana ho ten'Andriamanitra raha voaboaka eo vaovao radio na ny gazety ahoana ho ten'Andriamanitra fa raha tsy tsika ho sakina tsika ary sy atatra ny fehiviny tompotsika fa milazanao ho sahirantsika dia farany ananao foana ety ambony tany farany ananao kitoto eto am'ty zao tondrao ety noho izany digana tsy maintsy ataotsika aoka iroso tsika amin'ny toe fahafianany ten'Andriamanitra inona ny tokony ataotsika an'izany zavatra vitsivitsy asen'Andriamanitra ataotsika zany zareo tsara ny mpianatra rehefa vita zay nytelotona digana tokony ataotsika voalohany indrindra dia zao ampitomboy am'izay ny fitaombavaka raha izay faharoa ozy ny tesy-dramasana ny tomboy ty aby asa manadimo izy ny famakina ny ten'Andriamanitra tandreny ny famakina ny ten'Andriamanitra ampitomboy eo androany zany mandety ololanatsika tombo inona ny tokony atao mba feno fanamasina ampitomboy ny famakina ny ten'Andriamanitra aloha anomboka aloha aseseo atrany voalohany reny baiboly fakio ny testamenta taloha fakio ny testamenta vaovao fakio ny Kristy ampitomboy zany manomboka aloha aenao ny famakina gazety ampitomboy ny fenona toroteny aenao koa ny fenona vaoamradio ke zavatra gitagitra enao raha enao zany fanaratsina ty faketena ty tabatabatra aenao zany ampitomboy kosa ny fenona ny CD ampitomboy fenona toroteny zay zany rehefa ataonao mba mipetsaka ny ten'Andriamanitra zay mivoaka ao amin'ny radio hita ao anatin'ny fofonao mipetsaka ao anatin'ny fiainanao manaky ten'Andriamanitra asy ten'Andriamanitra be dia be am'tokantranonao ampitomboy ireny ten'Andriamanitra eny avoakan'Andriamanitra ny fotoana mamety azy fa ireo tsy laza hoe inona miandroany zany dia inona ny ten'Andriamanitra hitady eo sy zany akoko izy fa vakeo ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra mamoaka teny amin'ny fotoana mety am'izay raha avy eo taka menderana to tona vamomenderana tonga ho azy izy le teny zay fa tena ary zany ty Andriamanitra miaraka antsika manomboka aloha manaova tsejery ten'Andriamanitra koa manaova tsejery ten'Andriamanitra ohatra ny ekizy kely eny lanatsaradola no atao dia mataovy tsejery mba manaova tsejery fa tsy ny ekizy ihany manao tsejery fa isika nitsy mila manao an'izany ary fa namasina mampitsika hitadidy zany raha efa jokojokony anao ka tsy mataditsony avy ireny vaky miefatra diminyena koto fa miraikitry ny referanela vaky impolo miraikitry ny referanela rehefa jokojoko mampitsika re tsy dia ampy loatra fa vaky matetitetiky iny fa petraka foana ampitomboy ny famakina ten'Andriamanitra ampitomboy koa ny fotoana am'izay resana n'Andriamanitra vataka satria nahoana io ten'Andriamanitra io tsy mety hiperaka amitsika io raha tsy mangataka ny izy ny faran'Andriamanitra mangataka am'izay ny faran'Andriamanitra mba ampitoetra ny teny ao anatin'ny fotsika ao ampitomboy jereo tsara ny mpianatra olombe manao atao ny asana apôstoly naharitra mivavaka ozy izy miaraka mivavaka
vaka misy dikanika zany marina farakalazaylalatena hoe makatsika ny andro zao indrindra ny aho manano tena ilana manaova botifotsy a ny alo dia zany raha kofako ny botifotsy dia mivataka etiko botifotsy mito zany fidina raisina botifotsy dia aoko velao ame dia amelany fa botifotsy ao sady bre vataka zany maty ampitomboy ny vataka ny aho manao ampitomboy zany zany mafana mampitiky ny tena le manitio afatsika miaka ny ady rehetra fa raha mipetraka tsatsika mbola misy foana ny avana papelika fazamatahotra nao mbola misy foana manamidina ny tanitra fazamatahotra mbola misy goaika fazamatahotra anao fa ampitomboy ny resaka amin'andriamanitra ampitomboy katakamarao misy afanokandroany ampitomboy aza be toromaso aza mandata ny fotoana ny andro fa raisonda teo feny fanamaso tavenao zay mao midigana totsika anao iny mbola hitany digana anakiray tsika raha veo toetra fahamasina fa le digana faharoa mba feny fanamasina anao ampitomboy eo aenao zavatra ino misofina zavatra tsy mitena vokatsy aenao zavatra jereny masina aenao ko nydresakresaka foana aoka fenona ny fanamasina ny ten'andriamanitra rehefa feny fanamasina anao dia zay am'izay anao va afaka miteny hoe avinao azy filamy fa mbola manandriamanitra mahery ny tsitryavany izao anyprofona zao zavatra lazikolorofoteny zavatra enana isanandro tsy resaky titotely aminao a raha tsy fiainako mbola io fao io andriamanitra io tena marina ny teny ny fahazamatahotra anao hoe fotoana zao fotoana tsika zao fanehoan'andriamanitra ny elo zao tsy resa be tsoy mivavana tagamin'andriamanitra fa profoy fa misy andriamanitra velony zany tsy fotoana finafondana fiangonana zao tsy fotoana finafondana fivanarisy anizy ao fa fotoana fitadiavan'andriamanitra ao mitokatranoao dia ahitan'andriamanitra eo amin'ny fitoerana keozy izy mba manova fitoerana kely ho ety ny tena tsokan'andriamanitra isaky ny ariva ety ny tsokan'andriamanitra isaky ny maraina eo ny aratolokanao izy ary eo ny taikonao mba manova ny zany mbola tsy mivyoandriamanitsika io zao fanako zao ataoko miavaka mihitsika avana amin'ny olona zao toy zao ny olona tsy miavaka tsy bava am'izao zavatra manoja be zao miavaka mitantana kely avana ny loza eto ty zao toy zao ity fa manahoana ny fotsika ampitomboy ny ten'andriamanitra nomboka loany zay tokana ame andriamanitra tsika mba tsy amenenanao manomboka loany vai am'izay ny fotoananao mamaki ten'andriamanitra be debenao androany aza matoa ary aza folo rasy mamaky ten'andriamanitra ary reo votaikany any raisaky ten'andriamanitra manana fotoana mivavaka ary reo mpiarateo izy rehefa naharitra mivavaka tena hazo rety ary afaka mijorona olombelona zany no fa tsika manotra fankapanavy any tsy ho vitanao ny ravanao ohatra ataotsika hoe ianao tsy manana nininy tonga ny olona miraviravy anao hoe ty izy vo manovana zao tsy ho vitanao ngeny manotra zao avy nieriteritra hoe occasion occasion impiry andalina ty na zay mandrededre mande fotsiny moa e fa tsy zany iany veviny jesosy eo adoha fiainamanaky zay eo tsy mazany ty ary zay indrinana amin'izyandriamanitra ahazo erina reny erazahotsika mamaky vaky zao fianatra ny mpianatra tsy navelany tompo andeha misy aloha satria andeha rereny zay mpianatra mety tsisy tsorinana fotoambavaka hitatsika tahakan'izao e mety mahita olona be debe ny raha mana ianao misy mahita rahalanakiray zao tamiro tetomitsika teto izy manao misy ohany misy projet tena tena aty zokero zao tena hoe maizina fa aty tena ahafantarana koa fa mpianatra ny tompotsika aty tena ahafantarana mihitsy fa misy jesosy aty any amin'ny tany maizina zany izy fa tsy rehefa tonga any koa dia lasa maizina tsy zany aoka fenona rehefa andehaneny zay mpianatra isesa zavatra be debe rety mpianatra eto arotsana tantara fa manomboka am'izay mpianatra eto misy any mitokirahira tonga tadidinareo be tena foatra ne tsara vilatsika nisy fotoana zay tokirana lay fahafirono fa arotsanovo tsara ava
fahafelon'ny falatia mila tehizyna tsara hitra medina fanatsy tenako azany tsinandriamanitra tsara mapetraka antsika tsara hoia taminareo teo hoe misy fotoana mety enao rery sisy mety enao rery sisy andriamanitra rehefa feno tenin'andriamanitra ianao tsy ireryko le fahazanavatra rehefa feno tenin'andriamanitra ianao tonga amy hoe aiteo foany kristy eo aminareo foana izy amin'ny fotoana raiky mpamonjy morazy indreny izy fa atovy fa tsy tsara le tenin'andriamanitra makany izy efa be dehibe mety rehefa raikitra nyrotaka tsisy fotao mba afaka tsonony hoe rehefa raikitra zao mety tsisy tsonony hoe hoaizy era sotojo iny tsy zany misy fotoana ke tsy farabana tsika ke mbola sambatra any tena sasany ke sy ialina fotsiny sy tsamampivalaka tsika ke mbola malalaka manova sariment be manova sariment be mialaka zany aoka fenona ny fahateny arina marana azy mitoetra am'izay amin'ny fanamasina mitoetra amin'ny fanasina ny fahafenony fanarena mbola tsy diplôma tare tsara mety anao any marenina any anao fenony fanahy andeha vaika zay no anrany matanjaka be tsara zany fa tsy diplôma koa io ka hipetraka eo amivona foana io fa fiainam-panahy fenam-panahy matoy izy teny ao fena misy fotoana am'izay io a misy desage aza le fa ny fiarahamonina da manao desage mitsika fiarahamonina vao manoka vao maraina dia misy desage électrique io ao tokantrano fanerasarana ny ankonana fanerasana ny teramiasa fanerasana zao tontolo zao tona tobila betsaka manafitoana zany hoe fazamparako zao arofana zany desage atonike zany rehetrazo dia verinao iny le ka raha tsy mainao mivoaka tampoka lazany zany mivoaka ny d'origine raha vatsatara tareny tsara misy d'origine ao ao tokantrano misy manafitoana renay anatana misy manafitoana renay belebe fanafitoana mitoetra tsara fanamasina ary digany iny amana tena sarobity izy tea eo indrina ny tena fotoana irasantsika tofo raha tsy mahy anao tonga le mpitona fivalana tena ratsy le faranao mpitona fivalana teny telefony zany telefonany rehefa tafitoana zany mpitona fivalana teny telefony ny kristianina koa mety miteny telefony nao anatin'ny tokantranao noho izany tsy diplôma kory io fa toe-panahy ary toe-panahy milanofana kenakenana tsara io ary mety ololananao vitsivitsy any mety hoe ahoana no afana mitehiry zany atao hoe fiaram-panahy amin'ny fahavelona fananasitran'andriamanitra ambarako foana tsona vavamelona fitaona latsaka kely mety avana zay mibady mipetraka tany ampita-dranomasina tsy mba nana fitoam-bavaka takan'izao ataontsika zao zany tsy de mba misy loatra fitoam-bavaka irana ohatran'izao fa maniny zay mbola afaka mampahery ny sampana rehetrarehetra maniny zay mbola afaka mampahery ny olona satria tazonina le ao velona ny fanamasina zany tazona zany tehizinay tam'izany fotoana zany tsy tapaka mibava tsy tapaka maky ten'andriamanitra tsy tapaka mieny toloteny amin'ny tontolo sy detolo inolo zany mbola afaka mampahery ny olona rehetra na de tsisy fitaom-bavaka ary zany indrindra tiako apetraka amina mila tehiriziny zany firaisana amin'ny fanahy lay fahafelon'ny fanamasina manana firaisana amin'ny fanahy masina mitsodrano matetika dia le hoe fitiava andriamanitra ray fa soava jesosy kristo firaisana amin'ny fanahy masina dia ahoana zany zany firaisana amin'ny fanahy masina zany zany mila tehiriziny isanandro isanandro zany hoentina mamakivaky zao fiaina zao miamana ary zay anaperako tamina hoe tsy diplôma kory io ary io anao devoly foana zay akozokozona an'io azadinanao raha mbola miankina amin'ny zava-misy ny tena-pananao mbola sy tapapetra tsara ny olona rehefa mandroso am'zany hoe fahafenon'ny fanamasina tsy miankina amin'ny zava-misy ny tenana fa miankina ambony tenan'andriamanitra ary afahana mitehiry zany dia fitehirizana ny tenan'andriamanitra misy digana vitsivitsy rehetra aby natotranao ahoana no afahana mitehiry zany voalohany indrindra manana firaisana tsy tapaka ny tenan'andriamanitra
hoy zay zany amin'ny Tesalonana voalohany toko fahatiny mivavaka zany tsara manana firaisana tsy tapaka asa raha vazo nareo zany hoe ianareo manko raha tsy mibavaka androany ve dia tsy mibavaka fa tsy mikipy fe dia tsy mibavaka fa azoko foana miresaka amin'Andriamanitra eny an-dalana eny ambony tomobily aina taxi be eo mpanaovana raha tokantrano naiza naiza afaka miresaka amin'Andriamanitra mivavaka kazantsara tsy tapahana mihitsy io zany avana tena zavatra sady be dinina raha tena mipetraka tsara ianao miresaka amin'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra mitranga ny circonstance rehetra mitranga dia ahafahana miresaka amin'Andriamanitra misaotranao Andriamanitra ny amin'ny titanaty misy le irantsika tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra mba hipiry sika mba miresaka zany fa reny adalana misaotranao Andriamanitra fa ny fitiavanao no matsozo fa mandraiky diso fotsiny any misaotranao Andriamanitra fa nahazy pesaka tsoan'Andriamanitra fa tonga any an-trano ray miresaka amin'Andriamanitra eo mpanaovana raha na inona ataoko dia ataoko amin'ny anaranao ataoko tahaka ny hoanao fa miresaka tahaka zany na izarezaky na misy miresaka amin'Andriamanitra misaotranao any am'sosany tsapako fahatonatoko ianao miaradi amiko anao am'sosotao misaotranao afaka miresaka fa mivavaka kazantsara vao mihira zany maso amin'ny any dia miresaka to misaotranao Andriamanitra fanarovanao sady amin'ny talana mila zany te mivavaka jereo tsara manana firaisana tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalana vatraka miresaka tsy miresaka mangataka io tsy miresaka mangataka zany misy problème tsy ato zany fa miresaka amin'zao misy miresaka mivaty miresaka misaotranao Andriamanitra saotra dina tia honjavana zao tena manana zavatra marina saotra ny fitiavanao ao ianao nge matozao Andriamanitra fata miresaka ny olona tena fakaty avana dia olona miresaka fa rehefa ny olona tsy fampiresaka rehefa vaty milongolongy rehefa anaty tokantrano mpianaka milongolongy tsy fitiava zany ny olona fakaty olona tsy miresakresaka dididika sady fo ny resakresaka amin'ny olontina ohatra zany kely aza atao tany ny fahalovana miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra ary fahamasina miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra eo iarana tena zavatra nakiray sary be io eo amin'ny fiarahamonina dia zao mihitsy ny tsisy migidagida tsy tena nareava ny fiarahavana dia gratuity ny vazaza fampiarava amin'ny tanemamonina fa olona misarika misy fampianarana napetrako tamin'ny tanora tamin'ireny laty fa ny olona rehefa mitombo tsara tenin'Andriamanitra io ao aminy rehefa mitombo tsara io Jesosy io aminy dia mivozona masina mahita fity amin'Andriamanitra sy ny olona izy ny olona manana firaisana amin'Andriamanitra ka mitombo tsara le tenin'Andriamanitra dia mahita fity amin'Andriamanitra sy ny olona zany mahita fity amin'olona zany misy olona ampiasana Andriamanitra fo ny karakara olona ande fotoana tsy mila manao tsoto zany misy olona temen'Andriamanitra karakara iny a misy zanaka iny a le parking ny zanaka iny zany karakara iny apana tobily adiseo tobily dala iny misy zany Andriamanitra maniraka olona mahita fity amin'ny olona sy Andriamanitra mizany tady fihavanana olona rehetra ny tena kristianina amin'ny tena rehetra manana tena manitra olona tsy miavana tsy fiaravana tsy olona biavaka tsiditsidina ntisika fa olona olona mitena zay dia olona sosialy olona afaka mifanahy aman'olona eny amin'ny tanàna eny amin'ny tanàna misy ianao na manao adalàna zay olona indrindray eo olina tena hitananao indray regny hoe mety misy mangalakalako ny hitanao anaty
tany hitanao le izy dia aoanazo tenandriamanitra tenandriamanitra ve tena tolo-garana tenandriamanitra ve tolo-popotia azo araka azy izy tenandriamanitra rehefa ve tenandriamanitra onato tsy reflexe vana hoe trio asiko a tsy zany izy reflexe lamarina tenandriamanitra vavava zay manetsika tiava vavava misy ohatrany zany tenandriamanitra miavana ny olona rehetra na dia tsy hitanaloha tena olona tena tsy tianaloha hitanana azy zany tianakao manao anina reo miala dia zany ny tanàna eny ankadrany ambany any fataka zareo fatana repitaky any eny dia malala tolona satria nao mizana tifanana ary hoe famasina tepon'andriamanitra tena tsika le amanao saina vatana fanana dia ne tsika reavana ohatra ny atotsika tsanamina io vatan-tenanao io ke tepon'andriamanitra ahoana ny tena fomba fikarakarana an'io ary amin'ny famasinana dia ne reavana ohatra ny veaotamina tsanamina io vatan-tenana io ny fitotantena ny fahadiovana ny fitafina masina ny tepon'andriamanitra io fitafinanao voatsika io ke reavana tsy anao valovakona io tsy olona mpanara-damody amin'ny formanina ke reavana ny tena tena fa manaotra ny fitafina tepolo masina andriamanitra magataka anareo mitsy amana andinika anarina zany fa ty baiboly ty reavana manoro zany tsy avravaka ivelana tsy avitafina ty avelana fa ao anatin'ny tepolo tepolo fanan'andriamanitra ty tena tsika ty ahoana ny fahadiovana an'izy io diovana ty avelana diovana ao anatiny karakaraina ny tepon'andriamanitra be lehibe mitsika reavana tsy manao antorateny vatana io nefa tepon'andriamanitra any karavanitra fa miraiky totola zao tsatomaty raiky sady fakaza tepon'andriamanitra io mila karakaraina zao tolo zao ke manao zany maneny tsika zanak'andriamanitra tsy manao zany zao tolo zao ary manao zombao izy fitenenana itsika ahoana tepolo ny fanan'andriamanitra io fitafiny sakafo an'io io tema tepolo ike io e hoy izy le hoe fantatra hoe fatepoly any eny fantatry fatepoly any dia ahoana diovina tsany io anaty diovina ivelany diovina anaty karakaraina io jeklisa le avana le karakarany tepolo misy tepolon'andriamanitra foa ny karakarany vatana io manao anatoety mitagarazy karakaraina zany ny jeklisa izazy anao manina tepolo fanamasina felizina omadio tsanatsina fevino io saina io diovitsara io aza misaitsaina-tsolona aza misaitsaina manokolona mitsy aza manama zany saina manoky nykarana minapa diovitsara oka zay zavatra to anatin'ny folo alohany vava madio zany le hoe fitehirizana ny fahamasinana reama le reo moka verana maivamaivana zany aneranaiko le zavatra ty avelana na izavatra hoantsika isanandro sanandro io reama ka zay zavatra matsiro retreo dia hoanina zay zavatra tsara retrao aveo miraikitra araka navanatokotanina hoanina dao tsy misy menana tepolo fana io mianaka rehefa tena mamonona tena ny zavatra rehetra akaolo tena zany reavana fitehirizana ny firaisana amin'ny fanamasina maolo tena tsy jerena dao zay zavatra tiana jerena tsy zay hoanina dao zay zavatra hoanina tsy zay tenenina dao zay tiana tenena tsy zay lona dao mamonona tena ny zavatra ty fisotramasina marina fa mety manam-bola be anao fa tsy vidina dao ty teny amaka zay eny marina fa manam-bola anao fa tsy vao mahita keny tiana ny sakafo tsara dia tsara foana may marina fa misy nefa raha tsy asin'andriamanitra volany aminao any mba olo tena mamolona tena io la maolo tena dia zao marina fa tsy mividy zany lo te olona maolo tena ny olona maolo tena afaka manao zao so fa tsy anao zany any zany faolona tena zany fitehirizana ry amina ty fanamasin'andriamanitra natsika ary ny farany vajinylay manakazay sainylay manakazay fazany lay manakazay jerena ny diabolitany mety olevina ny vola makarena mety olevina ny fatanyrana mety iova tanjaka mety eny fa lay manakazay vajiny foana ozy betra masina rehetra am'zao tontolo zao ihany matena atsika kristy olo dia mahandro indrindra
no ny afina isika banjiny fono mitaname rehefa mibanjana iny ianao inatyny fetoetra rehetra erovoko matatrarako zany banjiny fono manak'izay le tiam'izao manitaka zay jerena am'zezy mora levina fa le tsy hita no maharitra manak'izay zay rahasanavaka androany mandraisa fanapakevitra manao tingina zay mba afapetrako aminao a manolona zao tsara rehetra mandraisa fanapakevitra na le tonteny anao androany na le afatra anao androany tsy anasy izy tsofonao zany fa mba ampiarinao ny fiainanao azy ireny foana ka tompony amelomelona zay ao anatin'ny fonao ao a mba atonga zany teny zany a ho fiainanao amin'ny fotoana rehetra ambetsika ivavaka sanatena sany resaka eo anatenandriamanitra ny am'izay resany topoka aminao androany na izana izy vonanao ny eny pitoteny na izana izy anao babavinao Like you